Tafaraka aminao indray ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ato anatin'ny fandaharana olom-pirenena ao. Miarahaba sy manasa anao hiaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fandaharana androany. Mbola mitoy ny asa fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ataon'ny CENI amin'izao fotoana izao. Iroso amin'ny fanontana ireo lisitra vonjamaika ny isaky ny distrika ankehitriny. Aorian'izay dia aparitaka isaky ny fokontany ireo lisitra vonjamaika ireo. Amin'izany dia anamarina ny mombamomba azy eny amin'ny ivon'ny fokontany ny mpifidy tsirairay, ahafahany mitondra fanamariana raha toa ka misy diso na misy latsaka izay voarakitra momba azy, ary irosony CENI amin'ny fantsiana. Ho an'ireo izay tsy mbola nisoratra anarana kosa dia mbola mitohy hatramin'ny 130 Mey ny fahafahana manao izany araka ny fanazavana. Ny fanatonan'ny olona mivankina eny amin'ny fokontany dia mbola tsy mifarana raha tsy amin'ny 130 ny volana Mey 2024. Noho izany, ho anao izay mbola tsy nisoratra anarana tao amin'ny lisitry ny mpifidy dia manintana anao izahay hoeto ny karapanondrinao manatona eny amin'ny fokontany misy anao fa zotsika ny mifidy fa ny misoratra anarana kosa dia didy. Isika olom-pirenena dia voakasika voalohany amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy ary tena manana andraikitra fototra amin'izany. Miankina betsaka amintsika ny kalitaon'ny lisitry ny mpifidy. Rehefa marisika ny olom-pirenena misoratra anarana sy manamarina izay voasoratra dia ho marina tsara, ho azo antoka ary ho feno ny lisitry ny mpifidy. Ny tanjon'ny Voamera manokana amin'ny sahana ny fifidianana dia ny hoe lisitra tsara rafitra antoko ny fahombiazan'ny fifidianana. Ahoana ny hatongavana amin'izay? Ny hatongavana amin'izay dia ny olom-pirenena rehetra aloha zany no tompona andraikitra mba hahatongavantsika amin'izany lisitra tsara rafitra zany. Izany hoe ny feno 12 taona no miakatra dia izay no tompona andraikitra voalohany ao anatin'ilay izy. Ny hatongavana amin'izay ihany koa entanina ny olom-pirenena tsirairay araka ny voalaza teo satria mbola ao anatin'ny tsara isika izao. Raha ohatra sanatria izay moa ny fiainana, misy ny havy manana havana izay nindao sy ny fahafatesana nodimandro isika ka efa voasoratra ao anatin'io lisitra io dia iangaviana ny havan'ireny olona reny mba hanatona eny amin'ny fokontany izay misy azy, ampandre ka anaovan'ireo sefy fokontany na ny tompona andraikitra ao amin'ny fokontany ny paipaika rehetra ahafahana mamono an'io anarana io. Izay koa dia mbola hananantsika ny atao hoe lisitra izay tsara rafitra ihany koa. Hiatrika fifidianana mifanesi ny firenena manomboka amin'ity taona ity. Ny lisitry ny mpifidy dia tena zava-dehibe amin'izany fiatrihana fifidianana izany araka izao fanazavany filoha-hevitry ny CENI izao. Ny zavatra tsara atao an-tsaina voalohany dia raha tsy ao anatin'ny lisitra ianao dia tsy afaka ny handray anjara ao anatin'ny fifidianana. Ka entanina isika izay feno 12 taona na manana havana feno 12 taona izay tsy anatin'izay mba hiroso amin'izay, ary tsy adino ihany koa ny fanaraha-maso ny anaranao eny anivon'ny fokontany. Tsy vitan'ny misoratra fotsiny ianao fa raha maso ihany koa andraikitra anao zay, adidinao zay eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Ho avy zao ny arretage provisoire n'io lisitra io dia ho alefan'ny CENI eny anivon'ny fokontany ny lisitra ka manana 20 andro ianao mandritra n'izay fotoana izay anarahanao maso ny anarana diso na ny adresy, ny mombamombanao zany mombamombanao rehetra. Amin'ity herinandro ity dia misy ny fitsirihana ny lisitry ny mpifidy izay ataon'ny OIF eto amin'ny CENI. Ampahafantarina ampahibe maso ny vokatra izany ny 13 Martsa ho avy izao. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mandrapitafo!